Ny jauna toko fahavalo andininy fahaenina amby telopolo indray no jerentsika anio. Jauna toko fahavalo andininy fahaenina amby telopolo. Ko raha zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Anisan'ny verse haitsika tsara ary tsy tena tsy vaovao amintsika mihitsy a. Raha atao amin'ny teny frantsay zany dia miresaka délivrance izy eto. Resaka fahafahana zay zavatra tena tian'ny olona sy akafizin'ny olona indrindra ary zay nitiavan'ny olona ny ty andininy ty hoe ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny fanontaniana mipetraka eto dia zao hoe inona no hanafahany zanakatsika, afahany amin'inona moa zany isika, ary ny faharoa dia hoe ahoana no fomba hanafahany zanakatsika ao anatin'izany. Raha ity andininy ity no jerena satria verse ay le izy kanefa eo le resantsika matetika hoe rehefa ay le izy dia very indray ny heviny rehefa avy eo. Tahaka ny mahazatra foana eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia ho jerentsika ao anatin'ny tontolo manodidina azy ity andininy ity zany hoe vakintsika manomboka any amin'ny andininy faha 1 amby telopolo. Jauna toko fahavalo andininy faha 1 amby telopolo hoe dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy: raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy hoe, taranaki Abraham zay ka tsy mba andevon'olona hatr'izay ely zay, ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy nitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka nitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zay zany ny tontolo zay niresahan'i Jesosy Kristy azy miresaka amin'ny ireo jiosy izay efa nandreny teniny ka nino azy sy nahita ny famantarana nataony ka nino azy zay no resahany Jesosy Kristy eto. Kanefa ao anatin'izay teniny zay dia mbola manindry Jesosy Kristy ny amin'ny fahafahana eto. Ny zavatra nitsindridry Jesosy Kristy amin'ny fahafahana eto dia tsy mifanaraka amin'izay neveran'ny jiosy azy, satria ny jiosy dia nieritreritra fahafahana ara-politika. Ary betsaka ohatr'izay koa ny fandraisan'ny olona rehefa miresaka fahafahana ny soratra masina dia na ara-politika na amina zavatra mandalo isan-karazany no iresahan'ny olona azy, fa misy fototra sy manandevo ny olona kokoa. Izay mihitsy no hanafahany Jesosy Kristy atsika izay ambaran'ity andininy ity eto zany. Dia raha raisitsika ny andininy roa voalohany faha 1 amby telopolo sy faha 2 amby telopolo dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy zay nino azy hoe, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Zany hoe jiosy efa nino reto nyresahany reto fa mbola nametrahany fepetra ihany hoe maharitra miteniny, raha maharitra miteniko ianareo. Ahoana moa zany maharitra miteny zany? Ny maharitra amin'ny tenin' Jesosy Kristy zany dia voalohany aloha maharitra miaino azy zay, fa tsy hoe maharitra miaino azy elabe eo fotsiny isan-kalahady na isan-kasabotsy na fotoana anankiray, fa ny maharitra eto ihany koa le mitoetra mihitsy ny ilazany azy dia hoe amin'ny fotoana rehetra dia misaintsaina ny tenin'Andriamanitra andro aman'alina. Zay zany le izy, tsy vitany miaino fotsiny fa fatra-pandinika, ary tsy vitany fatra-pandinika fotsiny fa misaintsaina ny tenin' Jesosy Kristy andro aman'alina. Izay le fepetra, izay fepetra zay dia mahatonga ny olona ray ho lasa mpianatry ny tompo, lasa disciple. Ary fantatsika fa ny mpianatra no nantsoina hoe kristianina taty aoriana. Ny maha-kristianina ny olona ray zany dia izy maharitra amin'ny tenin'ny Kristy, tiany tenin'ny Kristy, mandinika ny tenin'ny Kristy, misaintsaina ny tenin'ny Kristy andro aman'alina. Ary rehefa mipetraka izay hoe maharitra miteny zay dia misy fahalalana azo ao avy amin'ny tenin'ny Kristy, dia ny fahalalana ny marina, mahalala ny marina. Eo moa no matetika manahirana ny olona, satria tsy te halalana izany ny olona, fa ny mamaika ny olona dia hoe ny manaova an'izao aza manao an'izao ihany.
fa ny teny apetraky Jesosy Kristy de ny fahalalana ny marina dia lakleo amin'ny fahafahana. Inona ny marina eto? Ny marina moa zany de ny teny ihany haitsika tsara hoe ny vavaky Jesosy Kristy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana, verité, tsy justice fa verité le marina zay resahany eto. Ny Jaona 2:7-10 ihany koa de haitsika ny marina hoe izao ny lalana sy fahamarinana, verité ary fiainana ho Jesosy Kristy. De io foana le ambaratsika hoe rehefa maharitra amin'ny tenin'ny Kristy tsika de sady mahay ny tenin'Andriamanitra no me mahalala ny Jesosy Kristy kokoa, mahafantatra ny Jesosy Kristy sy ny momba azy sy ny nataony sy ny maizy azy kokoa. Dia ny fahafantarana any Jesosy Kristy efa nyresantsika foana no mahatonga atsika hitovy endrika aminy. Fa eto indray ny ilazain'i Jesosy Kristy azy amin'ity fiteny ity de hoe ny marina no hanafaka anareo tsy ho andeva, afaka amin'ny fanandevozana izany amin'izay fotoan'izay. De zany mihitsy ny zavatra misy matetika ny lainga zay renesitsika de miteraka fangejana ao anatsika, ohatra hoe miteraka tahotra, miteraka fankahalana, fahatezerana ao anatsika ny lainga. Fa rehefa mahalala ny maritsika, indrindra tsara le fahamarinana izay fatatsika, de manafaka atsika amin'ny zavatra be de be zany. Fa eto ny resahan'i Jesosy Kristy dia tsy fanafahana am'le zavatra mandalo fotsiny ihany, tahaka ny politika le lazain'ny Jiosy hoe izahay de taranaky Abrahama ka tsy andevon'olona na iza na iza mihitsy hatrizay, fa lay fanafahana amin'ny ota mihitsy no nyresahany eo. Zay ny ambarany eo amin'ny 4:7 teo hoe hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Ary zany isika andevon'ny ota, ny ota no mangeja sy manandevo ny olona. Ary eo ny olana zany raha mamaly an'le fanontaniana tery aloha isika hoe ny amin'inona moa ny anafahan'i Jesosy Kristy atsika, ary ahoana ny fomba anafahany atsika? De tsotra ihany, ny anafahan'i Jesosy Kristy atsika de amin'ny ota, satria io no tena manandevo atsika, io no ampiasain'ny devoly fotsiny, fa ny ota ny tena manandevo atsika. Ary mila afahana amin'ny fahotantsika. Matetika nefa dia zavatra hafa foana ny heverintsika hoe mangejana, manandevo na mamatotra atsika, fa tsy le ota ny eritreretintsika. De rehefa diso fahavalo sika de tsy mety afaka ao anatin'le izy. Zay ny voalohany. Faharoa, ahoana ny fomba anafahan'i Jesosy Kristy atsika? De eo le mipetraka foana rehefa le tonga ny teny hoe délivrance, fanafahana. Ny zanaka, raha ny zanaka anao nafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. De matetika ny fanaon'ny olona de amin'ny alalan'ny fombafomba foana, mandoalika, metrahan-tanana, roana devoly sy ninona, heverin'ny olona fa izany foana ny délivrance. Fa raha ity Jaona 2:5-7 ity ny resahana ny délivrance, ny fanafahana dia amin'ny alalan'ny teny maharitra amin'ny tenin'ny Kristy. Zay no afahantsika afaka amin'ny gejan'ny fahotana, maharitra amin'ny tenin'ny Kristy. Ny olana amintsika olombelona, indrindra amintsika ty amin'ny taonjato faraky ambin'ny folo zao dia maika loatra, ty zavatra instantané, ty zavatra tonga de vonona, vita eo no eo. Dia na ny fanafahana atsika koa raha de tiatsika ho vita eo no eo, de zay nanaovantsika délivrance amin'ny alalan'ny fomba maimaika. Fa tsy zakatsika mihitsy ny hoe mbola maharitra amin'ny teny, mbola roviana vo hain'ny teny, afantatra ny teny, alalan'ny marina, alalan'i Jesosy Kristy. Tsy maharitra amin'izany sika fa te ho afaka eo ny eo. De zay no hitadiavan'ny olona fombafomba mba ho afaka amin'ny ota zay mangeja azy izy. Fa amin'ny alalan'ny teny, ny faharetana amin'ny teny, fandinihana ny teny, fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra isan'andro, izay ihany ny fomba anafahan'i Jesosy Kristy atsika. Ka le afaka tsy andevo rehefa mahalala ny marina eto zany dia lasa mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy mihitsiny, mitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy mihitsiny. De zay ny tiany Jaona 2:5-7 ambara hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo
dia ho afaka tokoa ianareo.